Mandray resaka tompo fa ambadika mambato mamra vato manga marina sa tsy marina. Mahakasika an'izay sy ny fifondrasana ao amin'ny fitondrana teo aloha. Eny tompo. Le izy efa napetraka tamin'ny kabary nataon'ny filoam-panjakana izay le hoe famerenana tany Tandalana. Tany Tandalana zany ny lalàna dia miatra amin'ny rehetrarehetra. Ka nareo moa manontany olona manokana ohatra malaza be izy io dia valiko mahitsy fa na iza ny anarany da veriko le teneninao teo nara vantomanga nara koto nara be rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra fitantanana dia tsy maintsy ho enjehan'ny lalàna. Ary raha ohatra misy fanenjehan'ny lalàna avy any amin'ny tanàna hafa ataontsika hoe efa manana coopération fifandraisana amintsika ohatra le misy azy any Maurice dia mandaja ny fepetra fifanarahana amin'ny fametrahana ny lalàna isika Malagasy. Iasany aleko tsy seza tsy voninahitra fa dia iasa dia ny angatahako aminareo jereo zany le lalàn'le olombelona fa aza tsaraina mialoha tsy fombatsika no mitsara ary aza mitsara olona fa ny mitsara olona dia ny tribonaly sy Andriamanitra ao tapon'olo. Dia koa izy mitsara fa ny teniko aminareo kosa dia oka mba ny asa ataoko no hitsaranareo mba meo fotoana tompoko mbola mandrafitra an'ilay gouvernement zay mijery an'ireo olona zay mitovy ahoana moa filazana zany mitovy fahaizana sy zavatra efa natao mba hamaly ireo tanjana zay apetraka ary reny tsy hoe tanjona fehitanjona fa tsy maintsy le ministra ho avy eo. Za zany manam-pahaizana manokana amin'ny ina moa izy ty organisation méthode management moa ny anay dia zao ity ny objectif à atteindre reto ny atao hoe KPI na hoe ina moa indicateur de réalisation ka zay olona ho avy eo dia efa tokony hivonina izy fa isan-kerinandro izy dia tsy maintsy hiteny inona ny zava-bitany inona tsy vitany. Nazava ihany koa izy tamin'ny ankapobeny fa teknisianina io manana traikefa io ary manana fahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy maintsy tsipihana ihany koa izay ataontsika hoe teny fanolorana izay nataon'ny filohan'ny fanaovazana ny repoblika ny colonel Mikael zay tamin'ny fampahafantarana sy ny fanendrena an'ilay prime ministre. Ampiana ihany satria anarana mety tsy hoe vaovao fa mety tsy teny mbola nahazatra ny maro ny Ara-Jona Arvelo Razafintsalama zany zay le prime ministre vaovao mbola misy anarana hafa moa zany fanampiny fareo aloha zany no atao antsika hoe amora ny fifandraisana. Tsipihana ihany zay aty am-piandohana prime ministre voalohany teknisianina manana traikefa indrindra zany eo amin'ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ina mety ho fanampiny amin'ilay ataontsika hoe zavatra nitranga teo amin'ny endrika ny sehoany araka nambarantsika teo dia hoe teo anatrehan'ny solom-bavambahoaka nanaovana zany nanipika ihany koa ny filohan'ny fanaovazana ny repoblika fa nanaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana dia ninny fa 710 ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanendrena ny prime ministre zany hoe mbola ao anatin'ny cadre constitutionnel tsara zany aloha ny zavatra rehetra mandeha hatreto. Ina moa voalazany andininy 710 dia ny hoe ny antoko manana ny maronisy na ny vondrony ny antoko manana ny maronisy eo niviny anteny marim-pirenena no manao ny tolotra anarany amin'ny filoha amin'ny repoblika amin'izay ho prime ministre. Ny antoko na ny vondrona antoko efa nisy ny zavatra nitranga raha ny fifidianana farany dia ny iromara ny maronisy tao anatin'ny zavatra nitranga teny amin'ny arabe nanomboka tamin'ny 7 ny volana tao izay nitarika amin'ny fanovana ny filohan'ny anteny marim-pirenena dia efa nitsombadika zay satria raika amin'ny 30 amin'izay 130 sur 131 no nametraka ny filohan'ny anteny marim-vaovao izay avy amin'ny fanoerana avy amin'ny vondrana firaisan-kina tsara ihany koa manapaka zay manahoana zany
ny zavatra mitrangany amin'ny assemblée nationale dia efa niova zay ataontsika hoe fandehan'ny maro anisy zay raha ny tokony izy zany de hoe zay nivoaka tany amin'ny fifidianana farana fifidianana solombavam-baoaka ny namaritra an'izany eo ary mety nisy ny resaka nandeha taminatin'le hoe nateonivoniromara tamin'ny alalan'ny ramatoa Michel Marie Michel zany zay ministre ny fanabeazam-pirenena teo aloha de nanaovana hoe raha ohatra ka prime ministre ny fanendrena unilatéral tsy nivoaka tao anatin'ny fifampidiniana de iveriny fa hiteraka tsy fitoniana amin'ny lafiny politika sy sosialy indrindra fa nitoekarena nanao ranty an'izany izy tao amin'ny Facebook ny alohan'le fanany faro nisy ihany koa solombavam-baoaka sasany milaza tsy nalala tsy nisy nidinika melo ny amin'izay prime ministre eo anisan'izany solombavam-baoaka ny Arivomamo nya Antoine Redgerson zany zavatra nitranga zay fa ny fotoana araka nambara teo dia mandeha mba ahafahana mijery hoe maka izy tsika ny fanendrena prime ministre dia raha ny zavatra nitranga tamin'ny 7 Oktobra rehefa nanao prise de responsabilité ka nanao fanambarana teo amin'ny lapam-panjakana teo Ambotsoroatra ny conseil militaire antarian'ny colonel Michael dia ny arivaniny ihany na hoe hatramin'ny rapitso de tokony fantatra zay prime ministre zay herinandro taorianan'iny nefa vao nivoaka ny anaran'ilay prime ministre zany hoe zavatra nitranga rehetrarehetra zany dia ny asa tao ambadika tao iny zay asa zay tsy maintsy namaty inona ny enjeu manahoana ny contexte inona ny zavatra maro zany zavatra na inona ny zavatra mitranga tena kianja ny fitakiana avy amireo karazana ankolafo samihafa na ny tanora eo na ny mpandraharaha eo firaisamon'ny pirenena eo na ny mpanao politika eo tsisy ny azo navahana tao anatin'izay fotoana ary zay nahatonga an'le hoe herinandro tao arin'ny 7 Oktobra zay vao voatendra ilay prime ministre iny zany no mivoaka tao tao nelanelany tao de efa nisy nametraka hoe namaromaritra hoe zao ny profil zao niny anisan'ny nanezakezaka ary namaritra an'izany reo atao hoe tanora tao anatin'le Gen Z de nametraka profil ohatran'ny ahoana misitasitaka ampanao politika alao mba ho technicien ala ohatra zao zany hoe izany rehetrarehetra zany de nametraka nanoritra karazana boulevard zany mandeha amin'ny hoe technicien mpandraharaha raha io voakan'io satria zay zany lizy hoe misitaka ampanao politika efa namoaka blacklist mihitsy moa zany zareo tao anatin'lizy ireto de tsy tokony andray toerana zany tsy lao zany zay tsisy diso fanantenana tsy araky ny eritreretana fa io na kristiara natao prime ministre teo tsy maintsy menimenina ny demony tsy maintsy menimenina ny antikrist hoe tsy zao io aloha zany no mivoaka tao raha momba n'le olona tsy resana betsaka satria efa samy mba mafatapatatra an'izany dolo samy namoaka an'izany dossier etseretsetra fa zao zany ny zavatra mba afaka ifampizarana aloha ry Dany ny amin'ny hoe miaramila satria zay aloha zany no eo misy le conseil militaire zay tarihan'ny PRRM na ny président de la fondation de la République de Madagascar colonel Michael zany de manana ny atao hoe renseignement tsy mitovy amin'ny olona rehetra io fa ny miaramila de isan'ny atao hoe enjana be amin'izany atao hoe fahazaom-baovao ny atotam-baovao raha izay faharoa manana ihany koa ny ataontsika hoe capacité d'analyse ny situation ny analyse na situation mba ahafahany mandray fanapakevitra satria tsy vitany hoe izy dimy rahalao ao anatin'le conseil militaire zay tarihan'ny président de la fondation de la République fa manana izy ny atao hoe karazany hoe conseiller aona ny ilazantsika azy hoe alia ngamby zany na ohatran'izany anisan'izany ry colonel Patrick Rene Mamonjy tsy lavitra eo ihany koa ry général Lilisson raha jerena fotsiny reo olona reo de olona zay azo lazaina fa frustré isan'ny satria betsaka moa zany aloko ny tatsy voatontonina hoany analan'le mpandraharaha atao hoe mamravatomanga olona akaiky azy olona akaiky nainany de tsy toainy etsetreetsetra raha jerena tokoa ny mbalo resantsika eo za rehefa avy ao de hiteteny tokoa ny anaran'ity prime ministre vaovao ty zao zany le zavatra mitranga hoe conscient tsara any zavatra misy oui ity zany hoe nom de la situation amin'ny conjoncture amin'ny contexte
azadiny fa fanametraka balizy mazava tsara ny teny akianja ny amin'ny justice alohan'izany rehetrarehetra zany hoe rupture amin'ny passé justice transparence dia zay zany le mandeha makany amin'ny andeha amin'le resaka développement fatao ny elanelan'ny tao raha naheno ny discours zay tsy lava resaka zay ihany koa moa zany nisany hoe ahafantarana ny hoe ny miaramila dia tsy be resaka fa fohy ary manandanja mba tsy lazany hoe enjana ao anatina esprit-na fihavanana ao anatin'ny fanomezan-tanana no ahafahana manorina dia eo zany lizy hoe ahoana anova sa tsy anova fa ohatran'ny manao randratariany izy zany dia eo zany tsy maintsy resahana satria mpandraraha le olona avy any amin'ny secteur privé le olona inona ny enjeu amin'izao fotoan'izao dia mbola eo alohany hoe ny reconnaissance internationale ahoana no amerenana sy anamafisana indray ny fitokisan'ny fiarahamon'ny pirenena ray ny CTRS pirenena any Madagasikara misakotra misy moa zany dia hoe ny au niveau ny Union africaine ny au niveau ny ONU zany a dia nikondane an'le zavatra nitranga eto Madagasikara dia tsy maintsy mbola ezaka be zany ny amin'izay asa zay a ary mety zay zany eo anatin'le profilany hoe manany raikefa eo anatin'ny fifandraisana raisam-pirenena le premier ministre faharoa tao anatin'ny sary teo amin'ny endrika ny sehoany sambany raha ny fahatadidiko tao anatin'ny te république avahivatry ity no nisy fanendrena prime ministre ka vory-lanina teo avokoa nisy olom-bavim-bahoaka avy ao anatin'ny frehana rehetra misy eo anivony anteny miram-pirenena satria raha nisy teo aloha amin'ny fampiarana n'le andininy fahefatra amby dimapolo dia nirymara irery ihany no niatrika sy nanao ny fanolorana ny anarana zany prime ministre zany fa tamin'ny omaly dia teo avokoa ireo solom-bavim-bahoaka avy amin'ny frehana rehetra na tsy miakiny eo na ny firaisakiny eo avy amin'ny fanoerana zany indrindra moa fa avy amin'ny irymara teo ary nareo tsika hoe irymara iringiriny zay vao resaka be koa tao anatin'ray ny ataontsika hoe esy-bahoaka reny ao anatin'le hoe nanohitra izany dia tazana teny avoloha ina dikan'izany mety ho fohy ny fotoanantsika eto ry resahana fa hitondra fanazavana amin'ny antonantony mahatonga an'izany efa niresaka ihany ny filohan'ny anteny miram-pirenena ngasitendrarena solonyaiko efa nitondra fanazavana ihany koa ireo solomavahoaka sasany avy amin'ny fanoerana amin'ny antonantony safidy anty prime ministre vaovao ty dia andeha tsy moramora eo ihany zany mikasika an'le izy ho fanarenana an'le ataontsika hoe ny amin'ny azahoana iverenan'le fitokisan'ny CTRS-pirenena mba hahafahana mahazo manohy ny famitsim-bola satria na tiana na tsy tiana dia nyteti-bolam-panjakana zany amin'ny aide budgétaire zay miantoka amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny dia mbola vola avy any ivelany aloha na tiana na tsy tiana tsy mbola afaka miala amin'izany aloha tsika zay amintsika amin'ny teny zao isan'ny andraikitra ho sahan'ity olona ty zany faharoa eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fanarenana ny toekarena zay tsy mbola omora ihany koa zany satria tena latsaka akady ho vitany sa tsy ho vitany zany eo tsika mahita izy satria ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa tsy ny prime ministre kory ny mametraka na mamaritra miarete ny constitution dia milaza mazava an'izany io constitution nanendrena azy io na ny filohan'ny république ny fanarenana ny république zay nanao fianianana tamin'io na ny nanendrena n'ilay prime ministre dia milaza mazava ny mandininy fa raika amby mpolo any sy ny manaraka eo fa ny filoham-pirenena no mamaritra ny atao politika akapobean'ny fanjakana politique générale de l'état ary iny no tanterahan'ny gouvernement zay tarihan'ny prime ministre izany politique izany hoe ity prime ministre ity zany no hoana tanteraka an'izay politika akapobean'ny fanjakana zay inona le politika akapobe eo tsika no ahita hoe tena mamaly eo zany le verena mamaly an'ilay zavatra tena kianja tao anatin'ilay tolom-bahoaka nandritry ny efaterinandro zay ve io politika akapo efa nanao soritra ihany ny PRRM ny amin'ny hoe iopana kokoa amin'ny social fotoanandiniana ny teti-bola-panjakana moa zao
manomboka amin'ny tian'io ty raha ny voalazany lalam-panorenana zany hoe ny talata fahatelo 3e mardi du mois d'octobre ny février ny anteny-miera rotota zay niompana be deaibe amin'ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana mazava loatra fa dia manana didy sy andraikitra amin'izany ty prime ministre vaovao ty tsy maintsy ho andehaingana zany raha nifahazoana azy sy ny fahitana azy ny fanendrenana ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernement zay hitondra zany voalohany indrindra tsy maintsy hanolotra izy aloha le politika akapobeany izany dia taterahana ao anatin'ny ray volana ao arin'ny nanendrena an'le prime ministre zany hoe ao anatin'le tsy hoe miany ray volana fa ao anatin'izay période na mois zay no anatanterahana ny fanolorana an'io PGE io eo anivon'ny parlement anteny-miera-pirenena zany i PGE io zany a no andeha aloha vita ny PGE dia andeha ny budget ny budget zay mifanaraka amin'io zany ao anatin'le zany rehetrarehetra zany ary azo an-tsaina ihany hoe ny safidy an'ity olona ty dia misy an'le hoe zay ny enjeu économique manana problème financier koa zany tsika raha mifahafantarana an'izao ny trésorier ny trésorerie zany a ny fanjakana dia mety sahirana amin'izao fotoana zao ary mety zany daholo mahatonga an'io ka ahoana ary ny ao amin'le aya maro zany dia ahoana izy ty ty zany manao randra-tariany ty zavatra ty ny ahy zany dia tsorika azahoana sara tsy-aina satria tsy maintsy le fotoana moa tsy azo efalaparana be ao anatin'le izy raha mifahitana an'io dia hoe hoariko eo amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny mpifoka sigara ny sigara dia loza amina tamy satria miteraka homamiadana cancer rehefa hiala sigara ny olona mpifoka sigara dia progressif raha miray mifoka ray pakely izy ao anatin'ny ray andro ray paquet dia mety miaina tsasa-paquet dia mety miaina tizy ary me zay vao tsisy tsony zany hoe progressif le izy raha ao anatina hoe ho tsabona zany zay le mahatonga an'le hoe anao rupture en passé sa anao continuité eo zany le manesan'le aya verenana ihany le izy ary toko raha fahalamanana sady miarabanao ny amin'ny hoe mahafantatra tsara ny zavatra miandry azy le prime ministre matona anaky an'io toerany ao faharoa ny mpitarika na ny conseil militaire dia tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny république dia mahafantatra sy maheno ihany keo ireo zavatra tinaky ny olona tao anatin'ireny hetsy-bahoaka ireny tokony ifamenondreo ary dia ho tsaraina satria dia ny constitution dia manome fahefana ny anteny-miera anao motion de censure raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra ho tanterahan'le gouvernement ny gouvernement ihany koa dia omeny lalam-panorenana fahefana anao an'le hoe vote de confiance na motion de confiance atolotra ny eny amin'ny anteny-miera raha tena manana etika izy hoe tena mbola ao anatin'ny lalana izorina ve tompoko zao zavatra ataona izao ary mbola atokisanareo ve izy ay anohy ny fanatanterahana ny PGE zay narosin'ny filohan'ny fanarenana ny république dia zavatra anakoroa zany zany no fameno disposition constitutionnelle zany eo tsika mahita izy zany ao anatin'le izy hoe ny diteny zany hoe nareo ve zany plutôt dia ohatran'izao sy ny ohatran'izao zay le hoe anangana ny andrafitra an'olitra sy anangana le gouvernement ny membre ny gouvernement hiaraka amin'izy ny logika an'le gouvernement zany dia ho vitsy ny isany tsy ho maro ny antony ny filohan'ny PRRM ny filohan'ny fanavaozana ny république dia efa nilaza fa iroso amin'ny hoe politique d'austérité zany hoe mitsitsy tsy hirobaroba amin'ny fandehan'ny volam-panjakana raha ny lotsika zay zany raha tena mitazo ny teniny izy satria miaramila no miteny dia tsy ho maro ny poste ministériel eo fa ho vitsy ary vitsy anomana n'inona raha ny tokony ho izy zany dia eo ny concertation anomoka coronogramme izy hoe anao an'izao tsika concertation nationale anao tsika ao anatin'le concertation nationale tsaiko tsy hitenenana azy moa fa basendra tonga tombavaka le concertation ivoa koa zany hoe lalam-panorenana inona no anorenana ireo rafim-panjakana